malala fahamiraba antsika rehetra indray tratra ity alatsinainy 30 volana martsa ity ao anatin'izao takariva izao no hanonana ny fiadanany tompo amintsika ny tokantrano sy raray ihany, hanonana ny fampahirizan'ny tompo amin'ny alalan'ny fanahy izay mitoetra isam-batan'olona sy ny isa-tokantrano. Ny mofinaina voalahatra avantsika ny ravako araka ny fandaran'ny fitsekema dia ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 520, asan'ny apôstôly toko 520, ny andininy 720 ka hatramin'ny andininy 120, asan'ny apôstôly toko 520, ny andininy 720 ka hatramin'ny andininy 120. Ity asan'ny apôstôly toko 520 ity ravako dia miresaka mikasika ny synode voalohany, ny synode voalohany na ny concile voalohany teo amin'ny tantaran'ny fiangonana kristianina. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesoa ka niakatra nakany an-danitra dia naniraka ny apôstôly izy hitoro ny filazantsara dia tafatsangana ny fiangonana. Ny fiangonana izay nisy tao Jerosalema ary nisy kosa ny mibarika tany amin'ny faritra ivelan'i Jerosalema tany amin'ireo faritra jentilisa, ny atao hoe jentilisa dia ireo izay tsy jiosy zany, ka ny apôstôly Paoly no nampifo azy ireo na nitoro ny filazantsara tany amin'izy ireo. Dia nizara roa ary ny fiangonana kristianina tamin'ny taonjato voalohany sy faharoa zany, taonjato voalohany moa resahantsika eto dia ny voalohany dia ny fiangonana kristianina izay nanana ny Jerosalema ho renivohiny, izany hoe ireo dia ny jiosy niova ho kristianina. Sokajy voalohany zany dia ireo jiosy niova ho kristianina tahaka andry Paoly, ry Maria, ry Jaona, ry Petera, izany hoe jiosy firazanana ary niova kristianina. Efa nahafantatra ny testamenta taloha ireo, efa mibeazina tamin'ny lalàna ny didy folo sy ny soratra masina manontolo voalaza tany amin'ny andro Mosesy ireo. Ireo dia jiosy niova kristianina, ireo antsoina hoe église judéo-chrétienne. Fa nisy kosa ny tsy jiosy fa niova kristianina tahaka andry Cornelio sy ny hafa izay vokatry ny asa misiona na ny asa fitoriana filazantsara nataon'ny Paoly. Nanomboka tany Damaskosy zany dia nitohy tamin'iny faritra Zimilori. Dia ireo indray zany jentilisa niova kristianina, mety Grika izy, Helleniste izy, Korintianina izy, Galatianina izy, Efesianina izy. Ireo dia tsy jiosy firazanana fa jentilisa Grika na firenena hafa fa sangy nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy azy. Ireo no antsoina hoe église pagano-chrétienne. Samy hafa ny fahatakaran'ireo ny filazantsara. Ny jiosy niova kristianina dia nihevitra fa ilaina aloha ny fandalovana amin'ny lalàna sy ny didy folo ary ilaina ny famorana. Ny pagano-chrétienne kosa na ireo jentilisa niova kristianina dia nihevitra manao hoe tsy ilaina ny famorana, fa ny famorana dia fomba jiosy ihany fa tsy fomba kristianina tsy akory. Dia eto amin'ity asan'ny apôstôly toko 520 ity zany dia olona momba ny famorana sy ireo lalàna tsipitsipiria momba ny testamenta taloha. Ny fiangonana izay jiosy niova kristianina izay nanana ny Jerosalema ho renivohiny zany dia te hanery ireo tsy jiosy hanaraka ny fomba jiosy, hoe tokony ho forana koa nareo na dia tsy jiosy ary, tokony ho arahanareo ny fombafomba ny testamenta taloha na dia tsy jiosy ary ianareo. Dia ny jentilisa niova kristianina kosa manao hoe fomba jiosy zany fa tsy fomba kristianina. Tokony avahana tsara fa misy ny fomba jiosy ary misy ny fomba kristianina. Ny famorana dia fomba jiosy fa tsy fomba kristianina. Noho izany dia Jesosy ampy anay fa tsy ny famorana, tsy mila famorana zahay, tsy mila izay tsipitsipiria-pena ny testamenta taloha zahay, fa ireny fomba jiosy fa hafa ny fomba kristianina. Dia ady hevitra lalina tahaka izany no nitranga teo amin'ireo fiangonana anankiroa ireo izay niteraka fahasahiran-tsaina mihitsy. Ahitanareo ohatra ny bokin'ny Galatianina izany ady hevitra momba ny hoe tokony ho arahana ve ny fomba jiosy ao anatin'ny fiangonana kristianina tsy jiosy fiaviany zany. Dia nanapa-kevitra ary ny apôstôly nanao ity fivoriana voalohany ity dia ny asan'ny apôstôly toko 520 mitantara izay fivoriana
atao ve synode raha protestante ianao ary atao ve concily raha katolika ianao. Zay ny fikaonando voalohany ny aonan'ireo apôstôly. Ary de mapetratra amin'ity andiny eto am-pilatanantsika ty ry havako. Andiny fa 13 ka hatramin'ny andiny fa 120 de tena ny fizotry lay atevitra mihitsy lay fomba famahana orana mihitsy no hita amin'ny andiny fa 13 ka hatramin'ny andiny fa 120 zany ny ivon'lay fivahan'lay orana. Dia tsotra be ry havako malala ny fivahan'lay olana. Nanteny aloha ny apôstôly Paoly nanao tatitra hoe zao ny zavatra nataonay tany amin'ireo jentilisa ireo ka nahatonga azy nandray an' Jesosy. De nitresaky de niteny ndray Petera nanazava ary rehefa aveo niteny Jakoba. Ary toka jerena ny fivahan'ilay olana de lafin-javatra telo mazava tsara mihitsy ry havako ary mifamatotra amin'izay maha-protestanta atsika. Napetraky ny apôstôly Paoly tsara ry havako raha toka mihaino tatitra rehetra tsy amin'ny tiasan'ny apôstôly 10 ty any fa hatry amin'ny eo aloha de tsindriny ny apôstôly Paoly ny herin'ny finoana. Toy ny avoakan'ny apôstôly Paoly tsara mihitsy fa ny finoana no maha-kristianina. Ny finoana no maha-pino ny pino. Ny finoana no ifandraisan'ny pino amin'Andriamanitra. Ary de amin'ny tatitra rehetra nataon'ny apôstôly Paoly zany dia amin'ny asa fitoriana filazantsara nataon'ny apôstôly Paoly ka noenony ireo mpiady-hevitra atao Jerosalema satria nandeha lavitra mihitsy ireo solitenan'ny église pagano-chrétienne, ireo solitena mpiangonana jentilisa ny ova kristianina nanazava an'izany. Nandresy lahatra de tsotra raha fitinina ny tenin'ny apôstôly Paoly. Tsy atao amin'ny asan'ny apôstôly tova 10 ihany tsika fa amitrany amin'ny tokony aloha de tsindrin'ny apôstôly Paoly fa ny finoanan'i Jesosy tompo ho mpamonjy no notoriana izy ireo ary io no maha-kristianina voalohany indrindra. Ary de rehefa nanazava Petera an'ilay fitenenana hitatsika indrindra manomboka ny andiny 10 zay tena itenenan'ny Petera miezinezina misamy fandraiky 10 de hoy Petera fa mino isika fa ny fahasoavan'i Jesosy tompo no amonjena antsika. Taoriana ny tenin'ny apôstôly Paoly ny solitenan'ny jentilisa ny ova kristianina eo anatrehan'ireo jiosy zay te hiazona ny fomba jiosy fomba kristianina rehefa aveo tena nazava Petera nanao hoe ny fahasoavan'ny tompo no amonjena antsika. Ay Petera no niteny ny teny voalohany indrindra hitatsika eo amin'ny Efesianina 4 averimberiny apôstôly Paoly hatrany amin'ny Romanina niteny hoe fa fahasoavana amin'ny amonjena anareo fa eto de Petera no niteny zany teny zany ho ny asan'ny apôstôly manao hoe Petera no niteny manao hoe fa ny fahasoavan'i Jesosy tompo no amonjena antsika. Dikan'izany Petera eto no nanindry ny herin'ny fahasoavana. Ny fahasoavana no amonjena ny olona. Ny finoana ny mahampino ny olona. Ny finoana ny mampifamatotra ny olona amin'Andriamanitra. Fa ny fahasoavana kosa no amonjena ny mpino. Raha voavonjy izy dia noho ny fahasoavan'ny tompo. Tsy noho ny faharanita-tsaina, tsy noho ny herin'ny finoana, noho ny fikelezanaina, na noho ny faharetana, na noho ny zavatra ataony, fa noho ny fahasoavan'ny tompo. Ary ny fahatelo avako malala dia niteny Jakoba. Teny Jakoba dia ny 17 ary rehefa nitsahatra tsy niteny izy ireo lahy Barnabasy Paoly zany io taoriana ny tenenana apôstôly Petera dia niteny Jakoba ary rehefa niteny Jakoba rahalahin'ny tompo marina fa Jakoba rahalahin'ny tompo io fa tsy Jakoba apôstôly akory. Jakoba rahalahin'ny tompo no azo lazaina ho lehibe na ray aman-dreny be ataovy hoe papa tsy maninona ataovy hoe eveka voalohany fiangonana tao Jerosalema. Tsy Petera akory no papa voalohany na eveka voalohany tsy maninona atao Jerosalema zay nazahozaonao azy fa i Jakoba rahalahin'i Jesosy io Jakoba rahalahin'i Jesosy. Jakoba ny mpitarika voalohany fiangonana atao Jerosalema. Jakoba ray tapota amin'ny tompo io. Dia io zany Jakoba ny teny manao hoe mihaino fa Simeony efa nanambara ny nitsovan'Andriamanitra ny jentilisa. Dia iny nataon'i Jakoba
naveriny Jakoba amin'ny faminaniana ny ady hevitra. Zany hoe rehefa nandeha ny ady hevitra nazava Paoly za manao hoe ny finoana ny zava-dehibe. Rehefa nazava Petera manao hoe ny fahasoavana ny zava-dehibe, de naveriny Jakoba ao amin'ny soratra masina. Toy ny manao hoe inona kosa ary lazain'ny soratra masina. Zany zavatra resahanareo zany de zao ny tenenin'ny soratra masina ao amin'ny boky ny Amosa toko 7 andininy 1 sy 12. Zany hoe naveriny Jakoba no amarinina tamin'ny soratra masina hoe ara-tsy soratra masina ve sa tsy ara-tsy soratra masina. Zany zavatra resahantsika izany. De toy ny milaza hoe Jakoba de namerina ny ady hevitra tao amin'ny soratra masina. Ary atsika amin'izany lay ratsorona de tena hita eto mihitsy lay amin'ity asan'ny apôstôly toko 4 mihitsy ny toe-tsaina protestanta. Ny tenin'ny apôstôly Paoly na ny fampitinana ny afatry ny apôstôly Paoly sola fide ny finoana ihany, sy ny tenin'ny Petera zay mbola mafy ny 1:12 io sola gracia ny fahasoavana ihany. Ary eto ny tenin'ny Jakoba mamerina ny fiangonana ao amin'ny soratra masina sola scriptura. Inona ampahirizana ravako amin'izao andeha atory zao, alina andeha atory, zavatra telo lehibe. Voalohany indrindra de izao, tsy misy olana ao anatin'ny fiangonana, tsy misy olana ao anatin'ny fiainam-piangonana na ao anatin'ny fiainana kristianina, tsy misy olana ao anatin'ny fiainam-pianakaviana kristianina ka tsy voavahan'ny filazantsara, tsy voavahan'ny finoana, tsy voavahan'ny fahasoavana. Tsy misy olana tsy voavaha zany ara-pifandraisana na ara-potoponoana ka tsy voavahan'ny filazantsara. Afaka malala na inona olana tojo anao de ny soratra masina manazava fa ny fahasoavana sy ny finoana ny soratra masina hoentina miatrika izany olana zany. Fa ny faharoa zay ampianarin'ny teny-tsomasina ity afaka malala be izao, ny fifanetretena, ny fifanetretena ny mpanompon'Andriamanitra. Rehefa samy manatona ny azy fijalian'i Kristy izay mety ho mpifanandrina na mpifandona ry havako ka miara-manetry tena de omen'Andriamanitra miaraka ny vahaolana. Tsy Jakoba rery no nahita ny vahaolana, tsy Petera rery no nahita ny vahaolana, tsy Saoly sy Barnabasy rery no nahita ny vahaolana, fa tao anatin'ny fivoriana ny aonan'izy ireo, tao anatin'ny fanetretena ny vahan'ny ady hevitra sy ny olana. De afaka malala radray mieritreritra ny olona fa feno izy, misy mieritreritra hoe feno, tsy mandray ny hafa, tsy mety miainy ny hafa. Fa eto de ampianarany tompo mihitsy amin'ny tiasan'ny apôstôly toko 10 ty fa ny fanetretena ary ny fifanantonana, ny fifampiresahana de hitariny fanahintsika amin'ny vahaolana. Asa manahoana ny fiainanareo tokantrano ao, manahoana ny fiainantsika menakavy tokantrano ao, de ampianariny tompo raha toka efa tsy mahay miresaka. Mapetratra be mantsy lavako any Frantsa tsika miresaka zao hoe ao anatin'izao confinement zao de mitompo 300 isan-jato ny herisetra ao anatin'ny fanambadiana. Zany arakaraky ny ara-monina atao, misy ara-monina any Chine de taorian'le confinement de misy misaraka mpanambadiana. Mapetratra zany ravako malala hoe arakaraky ny arahana atao ve zany ny to lasa nampisy olana indray. Fa amtiasan'ny apôstôly ty ry havako anao andeha atory ianao de zao ny olona mpianakavinao ny olona mpifandraisanareo menakavy de izao amin'ny alalan'ny fifampiresahanareo ihany, amin'ny alalan'ny fifanetrenantenanareo ihany, amin'ny alalanareo menakavy eo ihany no mifanato ny mamaolana no miresaka de tariny fanamasiny anareo ahitanareo ny vahaolana. Ary ny farany driavako malala de izao amin'ny tiasan'ny apôstôly toko 10 ty de mampahiry anao fa ny fivavahana kristianina de tsy eta mavesatra, tsy mangeja akory fa manafaka. Ny fivavahana kristianina tsy mitohy zioga fa mitohy fanafahana. Efa noentiny tompo to amin'ny azo fijaliana ny mavesatra, ny zioga
no zany diso fijeriny olona raha mijery mivahana kristianina ho zioka raha mijery mivahana kristianina ho mamatotra eny tokoa mivahana kristianina misy fanafoana tena mivahana kristianina misy lalam-piainana ajainy fa zany rehetra zany tsy zioka zany rehetra zany tsy fatorana fa fifaliana ho an'ny kristianina ny manaja ny sitrapon'Andriamanitra fifaliana ho an'ny kristianina ny mifaly ny manaja ny didin'Andriamanitra fa tsy zioka ho an'ny kristianina fanajana ny didin'Andriamanitra tsy tahotra ho an'ny kristianina fanajana ny didin'Andriamanitra tsy mangiry firiana ho an'ny kristianina fanajana ny didin'Andriamanitra fa ny fitiavana an'Andriamanitra no mahatonga ny kristianina manaja ny didin'Andriamanitra no zany re afaka malala dia io teny ambarany Jakoby io ry amin'ny andininy faharoapolo manao hoe tsy natao hanavesatra ary tsy manavesatra entana mivavahana kristianina ny tompo ry havako tonga dia ty amin'izao tontolo izao tsy hanavesatra ny entanao tsy hampitondra ziokanao fa namaivana ny ziokanao anafaka anao araka ny teniny hoe raha ny zanaka ny manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo dia tsika dia afaka atory dia mialoha zany dia afaka ho anao atsirovanao fa na inona olana sy disadisa tojo amin'ny fiarahamonina amin'ny tokantrano misehatra maro samihafa misy anao dia eto amin'ny tompo zany fa ny herin'ny finoana sy ny fahasoavana ary ny tenin'Andriamanitra ny mamahany zany ary pino ianao dia tsy etamafezatra aminao velively mahampino anao fa maivana ny fiainana kristianina rehefa ao amin'ny tompo ianao araka ny tenin'ny Paoly hoe mahay zavatra rehetra amin'ny alalan'ilay dia ho aminao any fiadanan'i Jesosy mivavaka sika ry havako tompo misaotra anao zahay ity alina ity izay ahafahana indray miala sasatra manafatra anay ny teninao raha namaky zany zay fa zay mety ho disadisa ola mpifandraisana olana eo anivon'ny fiarahamonina fianakaviana fiangonana dia tsy misy tsy voavahan'ny teninao ny herin'ny fahasoavanao ny herin'ny teninao sy ny finoanay ny fiasana velona hoentinay miatrika ireny ary ny fanetretenanay mahatonga anay mahatakatra ny sitraponao miafina aminay zay mety ho vahaolana amin'ny fiainanay raha tsy ao anatin'ny fanetretena zahay fa raha ao anatin'ny fanetretena sy ny fitiavana ny hafa sy fanajana ny hafa zahay dia takatray ny lalana hitondrananay tompo dia mivavaka izahay mamondrafo aminay raha nisy nampalahelo anao ny fifandraisanay tamin'ity tontolo andro ity atory zay dia atory vita fihavanana aminao atory vita fihavanana amin'ny namanay koa ka dia amindrao fo mampianatra anay ianao fa tsy enta mavesatra velively ny fanarahana anao tsy zioko zany fa fifaliana tsy fatorana zany fa fahafahana koa dia mampahirizana tompo hifaly amin'ny fiainana kristianina isan'andro dia jereo ny firenenay jereo ireo marary jereo ireo mananady am-panahy jereo tompo ireo zay miatrika fitsaboana amin'ity ora sy fotoana ity mifanasitranana izy ireo dia eo aminao Jesosy nanaovanay izany mivavaka izany amen soava manto tompoko